ny côtier, ny black, na ny ambanin'ny ravikazo, na ny ambanin'ny ala, midadasika inge Madagasikara fa tsy hoe ry Antsenakely de ry Analakely de ry Ambojatovo de vita treo ny tena inony ty ny fikaonan-dom-pireneny miresaka jeune ministère ny jeune vita fianaratso jeune, iza le jeune resahanareo, iza le jeune resahanareo, le jeune efa resin'ny fanjanahan-tsaina avy any an-dafy sy resin'ny fanjanahan-tsaina vazaha mameno ny université sans jeune tonga de eny ambany tanàna, jeune mahantra, jeune ny ghetto, iza le jeune resahanareo? Saky miresaky zao nareo de jeune fikaonan-dohan'ny jeune avy aty, tsisy za zao jeune na tsy haiko na tsy zahary fa rehefa tena jeune dia invité eo daholo mihitsy. Za zao te antso mihitsy jeune ghetto rehetrarehetra, ny rasta rehetra, ny pitizy rehetra, jeune nge zany sa tsy jeune ve zany, sa tsy betsaka ve zany, sa tsy olona ve zany, ny ghetto rehetra, ny black rehetra, ny vrai fa tsy reto mpisandoka varotra amin'ny fivavahan'ny black rehefa zanaka bory zany sy tarana bory zany reto, tsia reny ny tena vrai jeune ny ambany tanàna zadino, ny ambany tanàna vo iresaka ny ambany tanàna, vo iresaka ny vakisovy la, vo iresaka ny rasty la, vo iresaka ny rugby la, vo iresaka ny black la, de fantatrela tsara fa legalisé vo le revy fa vitatsika io, tiako tenenina hoe vitatsika mandamina nyty tanàny ty raha vo legalisé van'la io, fa maninona moa mibandy ny tena hoe infantilisé van'la de fefehezany la zavatra hoan'ny bandy de gaga amizay la hoe lasa mpisamina ny bandy, lasa mpangalatsa ny bandy, lasa mpamon'olona ko le bandy tsy tafiditra ao anatin'ny système bory-zanony lako zay mpanavakavaka tsisy ohatr' zany nefa milaza azy fa mino an'Andriamanitra, milaza azy fa kristianina fa mpanavakavaka, raha tsy mpanavakavaka ve la zay afaka baka ny la ihany mimeny la asa tahaka ny hoe zay lasa sampy le baka ny la zany, le baka ny la amin'ny tsy mba namoramoraina ny azahoana n'le izy fa de tena tsy haiko aloha ohatra fotsiny zany. Ka iza le jeune resahanareo eto? Le jeune mpanera ery tsena sabotsy ve? Le jeune kely miady kely isan'andro mba manosika sarety sy manao maçon kely ery sy le mpitary-posy kely rasta kely rehetrarehetra eto an-tanàna tsisy asako, tsy mavita asa elako, elao aho tsy fanjakana ary tsy firenena, asa raha tsy vita an'la gaga elao hoe tena lasa mpitary-posy daholo ny tonga de tanora rehetrarehetra eto an-tanàna, reo mpitary-posy rehetrarehetra eo rasta daholo reo ary mangetaentan'izany toritelina izany daholo reo ary azo atsony reo, ary force brute reo, ary force ny tanora reo, ary enjana be ary atahoran'ny vazaha reo fa tsy hain'la zany tsinona ka iala social mpianatra science sociale, iala sociologue, zay rasta indray na mpianatra n'la zany bainina hoe hitaki ny ahoana ny force ny jeunesse ny afrikana, ny force ny jeunesse ny malagasy, ny jeune malagasy, fa iza le jeune malagasy jeune zeta ve? Tsia amiko koa fraction kely ny jeune malagasy ny GNZ fa ny ambany tanàna ny jeune malagasy, ny ambany tanàna tsotra be le izy rehefa tsy legalisé valila le voninkazo de azagaga ela raha mitobaka be ny héroïne sy ny cocaïne, ny drogue dure de iza napiditra ny drogue dure, tsy ny mafia, iza napiditra ny drogue dure, tsy ny satanika,
ny drogue zay miforonony tanan'olombelona fa tsy miforonony ny tanany zanahary ny lanitra sy ny tany. De le zavatra miforonony tanany zanahary ny lanitra sy ny tany ny hozozony ny lahy mandraky tiany androany, tsy akitsahatra maraina atoandro hariva, halany lahy. Fa iza no milalao an'ny cocaïne sy ny héroïne? Tsy ho any amin'ny cocaïne sy ny héroïne ary tsy ho any amin'ny alcool akory ary ny tanora malagasy raha libéren'ny lahy ny voninkazo, za de mikozy any lahy zany. Ary fivavahana samy hafa mihitsy zany hoe voninkazo sy toaka zany. Tahaky ny sampy sy ny zanahary ny lanitra sy ny tany any zany, mazava be zany. Inona ny atao hoe mifora? Ny atao hoe mifora tompoko araky ny baiboly, izay tsy zay naharatsy azy ny londra indray ny sasatsasany, ny akapobeany, ny akamarony. Ny fiforana tompo dia fifanekena nataony Abrahama tamin'ny zanahary ny lanitra sy ny tany, famantarana nataony Abrahama tamin'ny zanahary ny lanitra sy ny tany, ny taranaka masina ao anaty baiboly zany. Tsy haiko hoe ry dada mopy raha ve milaza an'izany, mitory an'izany, ry dada pasy ve mitory an'izany, fatany ve zany, sa hoe amin'ny anaran'ny raisiny zanaka sy alina de vita de amenina, de alefasy le vokatra, de alefasy le rakitra, anamboarana fiangonana sy atao karama-pastera. Nefa na ny ray ary ao amin'ny fiangonana tsisy mandroso ny fanahany, tsisy mandroso ny fiainany, tsisy mandroso le firenena, mirediredy fotsiny tsika. Ohatran'ireny zazakely reny endao ela atao mopera rapitso de zay mba mody mpivavaka alefa reny ara mety mbola innocent kokoa. Zany le zava-misy eto ka zay le koziko hoe mifora. Zay le famantarana, zay le faminanina, zay le mystère. Mifora amin'ny malagasy, ary raha mbola mifora amin'ny malagasy de tsy azony lasaratsarahany zany ninninona ataony lahy. Ela fédéraliste io, ela rasiste io, inona moa ao ambadiky reny hoe tena hoe imerine mpanjaky, fomba gasy, rasiste risany io samy manana ny fombany, samy manana ny razany, fa tsika akory tsy miady fa ao anatin'ny différence ny tena hita. Tsisy an'izany lesy rasta. Madagasikara raha ihany, malagasy raha ihany, ary ny fiforana ny porofon'izany ny fiforana. Fa zay mieritreritra rehetrarehetra ny andeha hanakatsakana n'izany fitambaran'ny malagasy io raha izany de olona fahavalo-pirenena. De zay no lazaiko hoe lisan'ny fomba gasy, lisan'ny fomba gasy, lisan'ny gandrina, lisan'ny mpitsirotsirika ny lanitra sy mpivavaka amin'ny jiny, rasiste lisany, akoatr'izay. Lisany eo amin'ny resaka ohatr'izay koa, lisany eo amin'ny tena resaka fiangonana zay. Eo tsy kôzy bobaka. Fa zay manasaratsaraka ny famantarana ray, mifora amin'ny malagasy ao amin'ny fora. Raha adika arabaky teny zany ny baiboly ka inona de tananaka masina farak'izay masina ary voafidy ny malagasy, ary eo le mahatonga amin'ny kôzy amin'izay. Fa resin'ny malagasy zao tontolo zao, raha miverina amin'izay fiforana, fivavahan-drazana, ary zay ny tena fivavahan-drazana fa tsy hoe misikidina manandro na tsy mitondra ny lateza ny fisigiana sy ny fisikidiana sy ny fanandrony, na ny vazaha raha tsy resin'ny lahy rehefa niaraka tamin'ny basy sy ny bomby izy. Tsy haiko hoe maninona ny tsy nalahatra elahy, mpandatsabaratra elahy sy ny mpanompo-andatra elahy mba niady tamin'ny basy be amin'ny vazaha sy ny tafondro ny vazaha sy ny inona moa le agent orange moa sa inona le nafafy ny vazaha teto, bomba orange sa ohatrohatran'izay le fandehan'le izy. Tonga zao ny 19 taona amin'ny fahaleovantena, inona ny tafika elahy? Normalina manantona rosianina indray elahy aloka, laha rambom-pirenenaka. Nefa elahy be resaka be, be vava be, isan'andro zao mivoaka ny technicien supérieur, isan'andro zao mivoaka ny ingénieur, vavaka be ambony makatsy fa mbola jita maimbo elahy, ary quasi tsy mi-existe akory elahy raha malagasy. Tsy mi-existe zany firenena malagasy zany, tsisy raha in'ny ampangon'ny olona zany na ny ariary folo ary.
de inona ny solution? Nahita solution ve lisany tram'izao? Le faso ny logaritme sy ny exponentielle ny lisany, faso ny mathématique supérieure ny lisany, le faso ny tena bac plus 666 ny lisany, fa efa ela ihany zay ny andro fa atao oatra midangana ihany ny vidim-piainana nefany fa zay so ihany fa Zanahary ambony ary mahatsiaro ny Madagasikara ary mahatsiaro atsika de eo aloha tsika mba tena navotany kely de mba meny an'ity zoko miaramily ty zoko miaramily ty mino ahako fa tsy voabaiko ny frantsay zoky ary tsy voabaiko ny vazaha zoky ary tsy franc-maçon zoky ary tsy tia teny zoky zay no miaro anjazoky aloha zay hatram'izao. De rezo reny le resaka iny ty le resaka hoe TVM teo de fa noatahoata be daholo ny vahoaka de fa noatahoata izy de jereo ny réaction miaramila tapotra vita zany revenay an'le miaramila sy le côté manao zavatra zany ary olona miaramila sy côté mba nianatra sy mba misaina sy manam-panahy koa de isaoranay Zanahariny lanitra sy ny tany. Zay le lazaiko hoe reny transformation nataon'ny malagasy tamin'ny 25 septembre 2025 reny napiako volana n'izao tontolo izao, napiako volana ny Afrika transformation enjana be reny ka mila rarotina amin'izay de n'izao. Fa zay le izy mikoza lisany hoe fédéralisme, mikoza lisany hoe tena état unitaire. Inona ny ankoatran'izay misy eto ambony tany eto? Misy ny communisme, misy ny capitalisme, tsy haiko ny libéralisme, tsy haiko ny démocrate chrétien, tsy haiko ny extrême droite ny rasista zany. Zay teny efa hita fa mirongatra grave be indray ankehitriny ny rasisme, ny extrême droite. Inona ny régime tiany lisany atao fa zany régime rehetrarehetra zany tompoko de zany ny atao hoe satanisme daholo. Satria tsy théocratique zany, tsy miconsidéré ny Zanahariny lanitra sy ny tany zany, régime laïque zany na régime nasampy zany, zany ny zava-misy eto ambony tany eto ka tsy aza gaga raha mbola mandroso be ara-teknika ny olombelona fa tsy nandroso mihitsy izy na 1 milimetra raha ara-panahy sy ara-toetsaina, ara-pinamanana sy ara-pitiavana. Eny e, tsy de hoe ratsy be loatra de tena hoe ahoana koa aloha izy moa zany mazava ho azy matoa mbola afaka miaina ihany tsika hatram'izao ary afaka mbola miresaka eto ary afaka mbola misy fofinaina sy mbola mihodina ihany le toe-karena fa zay koa zika hoe mandra-pahoviana raha ngara malagasy aza matoritory manandrararanga. Fa zay no lazaiko hoe ianao raha malagasy aza manaiky vakivakin'ny olona fa mifory ianao, iray ianao, mihinam-bary ianao ary misotro rano ary mihinan-konomby ianao. Jereo fa ry zala mahay mozika mahalala an'izany aty ampovoantany misy ny atao hoe vakisova, any avaratra misy ny atao hoe salegy ohatra, any andrefana atsimo andrefana misy ny atao hoe kilalaka, fa raha tsy diso atao rythme ternaire daholo reo misy fifandraisany daholo reo ka zay koa zika hoe tsy ny lava volo, tsy ny rasta, tsy ny voninkazo masina ny olana eto amin'ity Madagasikara ty.